manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tompo saina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Manonona ny fahasoavana ny fitahin'Andriamanitra amintsika mianakavy izay manaraka hatrany izao fandarana izao naiza misy anao dia aoko tanteraka aminao zany fiarabany zany ny tenako pasteur André Alvarez miarabanao pasteur Tovinarivo Tremarivony. Miaraban'ny pasteur Alvarez dia manonona fahasoavan'Andriamanitra ho antsika tompoko aty amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao na hitandrenesanao ity fandarana ity. Deoteronomia toko 7:10 novakitsika amin'izao fotoana izao ny amin'ny fampijaliana izay mivavaka amin'ny sampy na amin'ny taonan'ny sasany hivavaka aminy. Fa mialohan'izay dia hivavaka ho anao zay hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ary ianao raha ohatra mararary ianao amin'izao fotoana izao ohatry ny hoe manavinavy tsy fantatro hoe reradraraka mandray an'ity fandarana ity dia hivavaka ho anao zay amin'izao fotoana izao sady anao délivrance foy mba hitahin'Andriamanitra anao do hivavaka arsika amin'izao fotoana izao. Raha eo dia misotra anao zay noho ny amin'ny fahasoavanao sy ny fitahinao ahafahana indray mifampivavaka sady miara-mianatra mandalina ary mamakafaka ny tenin'Andriamanitra ato anatin'ny Deoteronomia atoko 7:10 amin'izao fotoana izao. Vavaka manokana amin'izao fotoana izao an'izao rahalahy na anabavy mety manavinavy izy mety reradraraka amin'izao fotoana izao mitsotsotry ambony fandriana eo na mipetraka ambony seza eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo miala amin'ny fanaviana, miala ny aretin'andoha, miala ny hafanana miakatra be loatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, miala ny aretina zay mitondra zao karazana fanavinana tazo amin'izao rahalahy sy anabavy zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Sitrana ianao sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ianatra an'ity tenin'Andriamanitra ity zay amin'izao fotoana izao dia mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina, fahazavan-tsaina, fatakarana, ataovy tena azona mazava tsara tompo izao tenin'Andriamanitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lasika pasteur Deoteronomia toko 7:10 ny lohateny dia hoe ny amin'ny fampijaliana izay mivavaka amin'ny sampy na amin'ny taonan'ny sasany hivavaka aminy. Andiny voalohany, izay rehetra andidiko anareo dia tandremo mba harana aza-pianao zany ary aza anesoranao. Andiny faharoa, raha tahiny misy mpaminany na mpanonofo aminareo izay milaza famantarana na fagagana aminao sady manao hoe andesika anaraka andriamanikafa izay tsy fantatrao ka aoka hanompo azy sika na dia tanteraka aza famantarana na fagagana izay nolazainy taminao dia aza mihaino ny teny zany mpaminany na mpanonofo zany fa mizaha toetra anareo Jehova Andriamanitrareo alalany na miorina amin'ny fitiavana any Jehova Andriamanitrareo amin'ny fonareo rehetra sy mifanahinareo rehetra ianareo manara any Jehova Andriamanitrareo ka aoka izy no atahoranareo ary ny didiny no tandremanareo ary ny feony no enonareo ary aoka izy no otomponareo sy fikiranareo. Fa izany mpaminany na mpanonofo zany dia atao maty satria efa nanao teny fampiodonana amin'ny Jehova Andriamanitrareo izay nitondra anareo nivoaka tany amin'ny tany Egipta ka nanavotra anao tamin'ny tranon'andevozana mba hitonanao hiala amin'ny lalana izay nasain'i Jehova Andriamanitrao alehanao koa dia fongoranao tsy eo aminao ny fanao ratsy. Raha mitanao mangingina ny rahalahinao zanaky ny reninao na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny vady andrefimandrinao na sakaizanao na zay toy ny ainao ka manao hoe andeha isika hanompo andriamanikafa izay tsy fantatrao na ny razanao dia ny Andriamanitra firenena izay manodidina anareo ny akaikinao na ny lavitranao hatramin'ny faran'ny tany rehetra dia aza manaiky azy na mihaino azy ianao satria aza manaiky azy na mihaino azy ianao ary aza mba hiantranomasonao izy na mitranao fo na afeninao fa avy no faty izy
ny tananao ny voalohany amono azy dia vao ny tanan'ny vahoaka rehetra ary toray vato ho faty izy satria izy efa nitady taonanao hiala amin'ny Jehovandriamanitra ao izay nitondranao voaka tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranon'andevozana ary ny Israely rehetra handre izany dia atahotra ka tsy hanao ratsy toy izany intsony eo aminao raha mandre teny ianao ny amin'ny tanananao anankiray izay nomeny Jehovandriamanitra ao anao nenana manao hoe nisy olona tena ratsy fanany voaka avy teo aminao ka nitaona amponina teo an-tanàna nanao hoe andeha sika anompo-andriamanitra hafa izay tsy fantatrareo dia adinio sy fotory ary adino tsara ka raha indro fa misy marina tokoa izany zavatra izany ka natao teo aminao izany fahavetavetan'izany dia asiony lela sabatra mihitsy ny mponina amin'izany tanàna izany ka levony ny tanàna sy izay rehetra eo aminy ary ny biby fiompy dia arindrano amin'ny lela sabatra ary ny tanàna baboina rehetra eo dia angony eo voan'ny kianja ka doroy amin'ny hafa avokoa ny tanàna sy ny tanàna rehetra ao ho an'i Jehovandriamanitra ao ary eo ka ho tanàna olo mandrakizay izany tanàna izany ka tsy ahorona intsony ary eo ka tsisy raikitra amin'ny tanànao akory ny zavatra efa navatolotra ho levonina mba hitsara ny Jehova amin'ny fahatezera amin'ny rehetra amin'ny rano fo aminao sy antrany anao ary amarony anao araka izao neninany tamin'ny razanao raha ho henonao ny feon'ny Jehovandriamanitra ao ka ho tandremanao ny didiny rehetra izay andidiko anao anio mba hanaovana izay mahitsy eo mason'ny Jehovandriamanitra ao pasteur. Ya dia zay lay vaky teny pasteur Alvarez mafanafana moa zany tato ato ty loha hevitra ty eto amin'ity bokin'ny Deoteronomia ity ny mahakasika n'ity resaka sampy ity tamin'ny omalitsika dia ny resaka ny vokadratsy ateraky ny fanompo-tsampy dia noresana tao anatin'izany ireo ozona rehetrarehetra vokatra ny fanompo-tsampy zany hoe ny olona zany na mbola voandeha hanompo-tsampy izy na efa ao anatin'ny fanompo-tsampy na mitsiry biby na hoe zay ndray io ranga samy manana zay tompony fa nareo manompo razam-bazaha zany sasany tsy maintsy an'ity Jesosy ty dia zao zahatra tsy maintsy misy niza manompo sampy pasteur dia tsy maintsy ho rava tsy maintsy ho potika na mbola ao anatin'ny hoe fetezana zany zavatra ataony amin'izao fotoana zao dia tsy maintsy ho rava izany olona izany ary zany ry havana no any tanana antsika foana sy hitorinan'ny tenin'Andriamanitra amintsika mba hiverenantsika tena anompontsika an'Andriamanitra ohatsy izy ny Jaona 4:10 manao hoe za ihany ho Jesosy no lalana sy fahamarinana fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa tsy amin'ny lalako zany hoe ninninona famonjena tediavinao ninninona zavatra katsahinao dia Jesosy rery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana zay ny amin'iny fa ho averitsiko ely vakina lay andininy faharoa manao hoe raha tahiny misy mpaminany na mpanofinofy eo aminareo izay milaza famantarana na fahagagana aminao sady manao hoe andeha isika anaraka Andriamanitra hafa zay tsy fantatrao ka aoko hanompo azy sika na dia tanteraka zany famantarana na fahagagana zay nolazainy taminao dia aza miain'ny tenina zany mpaminany na mpanonofo zany eto zany ny pasteur Alvarez dia miresaka an'ireo atao hoe olona manofinofo izy na maminany na milaza famantarana sy fahagagana ka tsy avy amin'Andriamanitra iny moa ny amantarana azy eo tsy avy amin'Andriamanitra ho fantaritsika ankaman'olo hoe inona no amantarana fa tsy avy amin'Andriamanitra lay nofy na tsy avy amin'Andriamanitra lay fahagagana na lay famantarana na lay faminanina dia vakitsika ane pasteur aloha ny Isaia 9:20 Isaia 9:20 zao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany raha tsy miteny araka izany teny zany izy dia olona tsy hiposahan'ny fahazavany maraina zay ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany miresaka ihany koa ty Isaia 9:20 ty eo amin'ny 2:7 dia olona miresaka an'le hoe mila saina manao tsondrin-javatra pisitry dia mitsiatsiaka sy miboeboerika moa le miboeboerika io le mirakrak le fanaondro zareo zany dia na mila saina na mila saina matina tapakaso dia io izy dia olona tsy hiposahan'ny fahazavany maraina ry zalahy reo fa ireto ihany ny olona hiposahan'ny fahazavany maraina dia hoe ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany zany hoe ny zavatra lazainy dia mifamatotra amin'ity tenin'Andriamanitra ity zay ny olona hitenenan'Andriamanitra zany pasteur Alvarez raha vao manohitra ny tenin'Andriamanitra izy ka mampiasa zavatra hafa
dia olona tsy mpisahany fahazavany maraina ndao nefa kitsika ihany koa anapitsika azy amin'ny testamenta vaovao alohan'ny makina zay pastera marina mihitsy zay tenao zay hoe araka ty ten'andriamanitra teny satria misy karazana ohatra hoe mamina amin'ny anaran'i jesosy ihany le izy fa tsy mifanaraka amin'ny tena mbola ho avy eo tsika rehefa avy eo fa le jauna voalohany toko faefatra aloha no vakitsika pastera jauna voalohany toko faefatra manomboka eo amin'ny andininy voalohany zany hoe vakitsika le ten'andriamanitra dia avy eo tsika zany miroso ao anatin'le fanazavana jauna voalohany toko faefatra andininy voalohany so mivaka ny teny ry malala aza mino ny fanahy rehetra fo izao toetra ny fanahy na avy amin'andriamanitra ireny na tsia satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo zao zao nafantaranareo ny fanahin'andriamanitra ny fanahy rehetra zay manaiky fa efa tonga anofo jesosy kristy no avy amin'andriamanitra ary ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an' jesosy dia tsy mba avy amin'andriamanitra ary izany ny fanahy ny antikristy zay farenareo fa ho avy sady efa amin'izao tontolo zao sady izy zay le izy zay paster alvares mazava tsara zany reo vaky tenireo na ity Deoteronomia na lay tao amin'ny Isaia toko valo teo na lay jauna voalohany toko faefatra no vakitsika ireo dia milaza sady amin'ny baiboly hoe mila maikitsika oarisesitsika angamba izy hoe hatramin'ny zavatra kely aloha eny ary paster ny zavatra mahaliana zany amin'izao vanim-potoana zao mahaliana ny olombelona rehetra dia ny anakarena raha pitso raha afaka pitso ahoana no mba hitovizako amin'ny olona satria za tia anakarena tia hanana fiara raitra tia hanana trano 3 étage farafaratsiny tia ho any ampitan-dranomasina ary tia nambady vazaha ohatra zany raha zazavavy izy na ohatraohatran'izany na tia hanana karierana vato matanjaka na tianao business matanjaka any mantsy zao ny zavatra mahaliana ny olona zany pastera dia zao matetika ny zavatra tsy maintsy mitranga inona ny fomba ahatratsarana an'ireo zavatra ireo satria tsy maintsy mila hery hafa aho mba hahatratrarako an'izay dia misy fotoana moa ny akamaroan'ny olona maheno namana zany dia maheno namana mijoro vavin'olombelona hoe zao akiny atao zao ny atao ary anany na misy mahay ary atsimon-drano na ary avaradrano na ary mifaritra distrika nananina ohatran'izao misy olona tena mahay any raha ngaha lehibe zay dia lina ny sasany ndao ary hoany ndao hoany dia tonga any tokoa dia rehefa tonga any dia zao ny zavatra mahavariana rehefa tonga any le olona mampiasa baiboly le olona ao tena baiboly mihitsy no ampiasainy ay mpivavaka be le ranga ay mpivavaka be le raha matoa be dia rehefa mampiasa baiboly moa le olona zany pastera io baiboly io tsy avakiny fa apetrany fotsiny ao dia lina amin'izay le olona dia misy fahagagana sy famantarana tokoa ataony ao zay no raharano ty boky ny Deoteronomia ty hoe raha misy olona manofinofy na misy olona manao famantarana sy fahagagana tena aza manaiky an'izany ianao satria olona tsy mpisahany fahazavany maraina io dia mitonanao izy hanompo andriamanitra hafa inona no hamantaranao amin'izay na mampiasa baiboly ary izy fa manompo andriamanitra hafa rehefa miala eo amin'le toerana le olona dia ampitondranorano zavatra kely amin'izay tia sotronao maraina tandro ariva tia hosoranao amin'ny lohanao tia ataovy amin'ny sarin'le olona ilainao vady tia zaosy zao ataovy amin'ny vola ampiasainao zany le tetika maizina n'le devoly dia nefa dia miteny amintsika fa amin'ny fotoana resy lahatra any amin'io ianao dia manomboka vita fanekena sady manomboka vita fanekena amin'ny satana eto andriamanitra tena mandrara hoe raha misy olona mitonanao anao an'izany re olona dia aza manaiky fa mampididoza ho an'ny fanahinao le izy mampididoza ho an'ny ankonanao ary mampididoza ho an'ny asa fandrarana zay ataonao dia valin'lay Isaia toko fahavalandiny faroapolo teo hoe ho amin'ny lalàna ozy sy ny teny vavolombelona ihany fa raha tsy amin'izany zavatra zany dia olona tsy mpisan'ny fahazavany maraina zany olona izany hoe ny tiany soratra masina horesahana dia hoe raha olona tsy mivavaka le olona tsy manompo an'andriamanitra le olona nefa ohatrany hoe manao fahagagana izy na amin'ny anaran'i Jesosy azy dia tsy avy amin'andriamanitra zany olo zany tsy avy amin'andriamanitra zany olo zany jereo tsara ny ao amin'ny tsy haiko Samuel voalohany toko firy izy Samuel faharoa nisy an'le vehivavy manao azo otsindrin-javatra rehefa maty Samuel dia nanantona tany Saoly marina fa Saoly nandroko an'ireo olon'ireo dia zao rehefa nilan'ny fanan'andriamanitra Saoly dia nanantona an'io vehivavy manao azo otsindrin-javatra io dia ny zavatra nahavariana tokoa paster alvarisa
de nanontany io raha vehivavy io le manao tsiriny zavatra eo iza nytianao iseho aminao iza nytianao akarina aminao de Samuel ozy nitranga avy tanto koa i Samuel marina fa Samuel tsy nidina avy any an-danitra amin'io fa nitranga avy any amban'ny tany zany hoe avy any am-pasana avy any izy no nitranga de mazava ho azy zany pasteur Alvarez fa tsy avy amin'Andriamanitra ilay faminaniana tsy avy amin'Andriamanitra ilay famantarana sy fahagagana zay niseho tamin'io andro io ary zany diavana no mitandremana hoe aza mivarotra mifanahintsika mora foana amin'ny satana ka eritreritra ianao hoe te hanan-karena maika na te hanambady vazaha na te hazo arena be ohatran'izao na te hazo vola be ohatran'izao na mba te hahita asa fa indray mandeha ny zavatra nampalahelo de ty nisy vehivavy tanoranora kely mbola toko hoe mbola 18 ans ngamba izy iny miaraka amin'ny reniny de le reniny koa mbola tanora eo amin'ny 5 amby 30 taona eo le reniny de le zazavavy 20 taona samy mbola tanora be izy mianaka fa tsisy rainy moa le zaza zazavavy de ohatrany hoe mifampitantara eo izy mianaka hoe le zavatra nazo an'le reniny ihany mepita amin'le zanany vavy de ny fara tany amin'ny fandehanana tany amin'ny omby asy tany amin'ny fanompontsampy zany inona ny zavatra nitranga rehefa tonga tandro zareo de nitenen'le rangatao zany manao hoe ianao reny aloha mijanona aty ianao mandritra ny 2 andro de atao zany de nampandron'le rangatao de ohatran'ny sehosehon-javatra atao le ramatoa de ny zava-doza vetabetain'le mpitaiza olona atao le ramatoa io de lasa izy de niditra indray le zanany de nataony ohatr'izay koa de tena matsiravina be le fitantaran'izy mianaka tany amin'ny faritra anankiray moa izy an'izay fa tsy te atao Antananarivo de tao arinan'io pasteur ohatrany raiky mpite tamin'io rangahy daholo izy mianaka reo le rangahy io nefa sady ratsy tare be no rangahy tsy de misy nininona koa fa misy fanahy ratsy fotsiny de nieritreretinay pasteur ozy hoe mba hiverina aminay fahitapity mba tonga anay tsy ahirikiriky ny fiarahamonina mba handeha tsara ny zavatra atao fa potika tanteraka rehefa potika ela izy de eo vao nanomboka nanantona an'Andriamanitra ary zany nitenenako atsika zazavavy hitenenako atsika raim-pianakaviana na raim-pianakaviana hoe aza mieritreritra mbola iolakolaka tsy aroanao raha mbola matanjaka ianao sy hoe mieritreritra ny tenanao hoe mandeha ny zavatra ataonao fa de mbola tsisy ninona mitranga de zao de manatona an'Andriamanitra fa aza mieritreritra ivily ary fa mampalahelo moa indraindray misy olona laniny fananany laniny arenany potika tanteraka ny zavatra ataony efa tokony hivavaka izy mbola tsy mivavaka ihany fa efa tsisy nininona tsony zay vao hanompo an'Andriamanitra zay vao hiverina amin'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra moa be fitiavana mandray foana fianao nefa potika efa ravy ianao fa de mbola ataoko hoe mety ny ataonao mbola manam-pahaizana ianao zao mbola matanjaka ianao mbola mety ny afairanao verena amin'Andriamanitra amin'ny fotoana zay mbola mampetany zavatra ataonao io marina de marina zany fitataranao zany pasteur ary ohatra mbola no kely an'le hoe misy le olona makany amin'ny omby asa reny amin'ny mpanano reny araka na mpamoangatra reny araka ny tenin'ny pasteur de ohatrohatra zao ndray sasany le fomba efa satria misy olona andraisiny tena moa zany de mitantara zareo hoe ohatrao ny zavatra nataon'le izy tany hoe teneny zany le anabavy satria le anabavy zany tao anatin'ny ady mamay tao anatin'ny fizatoetra mamay tao anatin'ny fitsapana mamay dia tsy nahita azy sarongotana de lasa tsy nalala zay Andriamanitra amba de lasa nakany amin'ny mpamoangatra tany de zao ny tenen'le rangaby atao hoe ndany ianao izy manambady ny anadanao tsy vitako manambady ny anadako izy nadara etapo aminao izy ay rehefa tsy afaka manambady ny anadanao etapo aminao zany ianao de ataovy solo ny anadanao de za zany manambady ianao hitanareo am'zany le afetseny ratsy tetika maizina zay ataon'le olona mba androtona mba hanapitena ny fiainanao satria akoatrany mahafanompontsampo zay zavatra nataony pasteur de nihitatra tamin'ny resaka fijangajakana maloto fijangajakana matsiravina ny zavatra nitoyn'le raharavy eo de hitanao hoe fahotana manahoana fahotana miampy fahotana ny zavatra mitranga misy araka ny teninao teo pasteur araka ny vaky teny vakitsika de hoe misy karazana mpaminany zany na de maminany mampanakarena aza le olona na de ohatra milaza marina izy ka tsy manaraka amin'ny baiboly dia tsy azo ekena zany faminanina zany ny tena faminanina manko pasteur dia mifanaraka tsara amin'ny baiboly ary teny manambara fiainana zay zany le faminanina hoe manambara fiainana ho anao manambara ny fitarian'Andriamanitra aminao manambara ny zavatra tokony ataonao amin'Andriamanitra araka ny voalaza amin'ny baiboly mifanaraka tsara amin'ny baiboly fa misy karazana olona mety mampanankarena mety milaza ny marina nefa tsy mifanaraka amin'ny baiboly anaty baiboly misy zany pasteur
hoe misy mpaminany zany eo a maminany de rasa-panankarena be le olona maminany le olona ohatra marina zavatra lazainy a fa tsy fanan'andriamanitra le izy ary zay mila le hoe ilaina ihany koa pasteur le ilaina angatahany tsirairay avy le atao hoe esprit de discernement fanahy mamantatra fanahy maro samihafa raha ny testamenta taloha jerena pasteur raha tsy jera fa sy ny testamenta taloha tsika ohatra hoe i Abrahama de nanana ny esprit de discernement io nanana zay esprit de discernement mafantatra fanahy maro samihafa hoe vao nisy an'le telo lahy tonga namangy anazy a tonga de fatany hoe fanan'andriamanitra no anatin'le telo lahy reto andriamanitra mihitsy reto de nikarakara izy fa raha vao tsy manana le esprit de discernement le fanahy mafantatra fanahy samihafa zany tsika ary angatahany ianao hoe raha tsy manana ianao de angataony tompo fa raha tsy manana esprit de discernement io de voafitaka foana andika pasteur jerevantsika tamin'ny asan'ny apôstôly toko fahinina amby folo ato a misy tantara tahaka an'izao pasteur asan'ny apôstôly toko fahinina amby folo tamin'ny andininy andiny fa efatra amby folo andiny fa tsy efatra amby folo zafady a fa andininy fa zafady kely majery kely izy teo fa tsy hitako naliana izy teo misy vehivavy anankiray a zay azo lazaina hoe misy vehivavy naminany zany io vehivavy io a rehefa naminany io vehivavy io dia rehefa naminany zany vehivavy io de nilaza hoe reto lehilahy reto izy izy dia andiny fahina amby folo asan'ny apôstôly toko fahina amby folo andiny fahina amby folo ary raha nandeha izay ho any amin'ilay fitirana fivavahana izay de nisy ankizy vavy anankiray nanam-panahy mavaly ny fanena taminay ary ny faminanina nataony no nazahon'ny tompony arena be zany misy vehivavy anankiray zany naminany de napakarena amin'ny patron zany ny faminanina zay nataony vehivavy io de andiny fa fita amby folo izy nanaraka amin'ny Paoly sy Zahay ka niantso hoe ireo lehilahy reo de mpanompon'Andriamanitra avo indrindra zay manoranareo lalam-pamonjena zany hoe nanaraka amin'ny Paoly teny arina teny foana zany toroteny zany Paoly de avaorina izy miteny hoe reo lehilahy reo de mpanompon'Andriamanitra makeny atseny Paoly reo lehilahy reo de mpanompon'Andriamanitra milazanareo marina maka ao am-piangonana Paoly reo lehilahy reo de mpanompon'Andriamanitra milazanareo marina zany foana zany ny refrain zany foana zavatra tenen'ity vehivavy ty reo lehilahy reo leo aiky Paoly ny farany nefa le zavatra lazainy tsy diso le zavatra teneniny fa de zay foana nany atsena nany am-piangonana nany anaty bus nany naiza de reo lehilahy reo de andiny fa valo amby folo de ary nataony tamin'ny andro maro zany ary sosotry Paoly de nitodika ka nanao tamin'ny fanahy hoe mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao hivoaka aminy de nivoaka tamin'izany oro zany indrindra izy zany hoe raha tsy nanana le fanan'Andriamanitra Paoly apôstôly hoe fanan'Andriamanitra ve anatin'ity vehivavy ty sady nampanankarena no loatra ny laza marina zay fa le faminanina zany rehefa ho hitanao hoe rehefa ao anatinao le fanan'Andriamanitra fa esprit de discernement dia tsisy afa-tsy ny délivrance natao raha tratra zay fanahy mamitaka zay anao ary zay tenen'Andriamanitra hoe tandremo sao de voataona ny karazana fanahy ohatra fa tena tafasaraka amin'Andriamanitra tafavily tena ny vily lalana mihitsy zany pasteur le olona miala amin'ny fahasoavana raha toka tafalatsaka ao anatin'izay fandrika le fanahy le azo lazaina hoe vavaka misampy a na faminanina diso zay raha tafalatsaka ao anatin'izay faminanina diso zay ny olona ankiray de tafavily mihitsy miala tamin'Andriamanitra ary so efa misy azao fotoana zao raha tafavily miala tamin'Andriamanitra ianao ary reo ty fotoana ty iverenana amin'Andriamanitra pasteur ozy izy lajaona voalohany toko faefatra andiny voalohany sy faharoa teo hoe izao toetra ny fanana avy amin'Andriamanitra na tsy avy amin'Andriamanitra ny fanahy rehetra zay tsy mino zay tsy manaiky fa efa tonga nofo Jesosy a de tsy mba avy amin'Andriamanitra ina moa levitra zany teny zany be dehibe ny fanahy tsy manaiky an'izay Jesosy tonga nofo zay le izy tsy hoe le tonga nofo hoe ay mino aho fa ina izy fa tonga nofo tsy zay fa manaiky an'lay hoe fanavotana natao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo be dehibe zany mieritreritra manao hoe teo voavonjy fa tsy manaiky an'le famonjehan'i Jesosy be dehibe ny finoana hafa zay mieritreritra ny tena mino an'Andriamanitra izy io moa samy manana ny fanonona an'io Andriamanitra io ao ny manonona an'le hoe Jehova ao ny manonona an'le hoe El Shaddai Elohim ao ny sasany ny finoana hafa ny samy manana izay lazay fa ny tsy mino fa Jesosy efa nanaiky ho tonga nofo maty ho aty eo ambony azy fijaliana nalevo naraka ny soratra masina nitsanga naraka ny soratra masina ary mipetraka eo tanakavanan'Andriamanitra ray raha vao tsy manaiky an'izay le olona de ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy avy amin'Andriamanitra io zay zany tsara mariana tsara ny olona tsy mino
fa eo an-tanakavanan'andriamanitra dia saosy manao batisany fanamasina sy ny afo dia tsy mba avy amin'andriamanitra ka miresaka ianao teo le hoe esprit de discernement zany hoe fahafantarana fanahy maro samihafa tsy ho azony olona nefa zay fahasoavan'izay raha tsy manaiky an' jesosy le olona satria jesosy kristy tompo no mandatsaka ny fanahy masina no manome an'izay fahasoavana manokan'izay zany pasteur Alvarez be dehibe ny za matetika be dehibe ny olona avy any amin'ny toerana maro samihafa any dia tafahoana dia misy amin'izy ireny tena misoloky mihitsy ndre mandeha moa nisy olona anankiray tafahoana tamiko dia vao niresaka tamiko fotsiny tonga dia ohatra pisoloky ty inona ny zavatra nataony fiadanana pasteur za dia mpanompon'andriamanitra avy any amin'ny toerana anankiray ohatran'izao avy any amin'ny faritra Ambatondrazaka moa ny teneny avy any amin'ny faritra Ambatondrazaka fantatro ny pasteur anina fantatro ny pasteur ny assemblée de Dieu ny pasteur an Jesosy mamonjy fantatro ny pasteur any Vahao ny Oloko Arianana fantatro za tena mpanompon'andriamanitra maro samihafa ohatrany dia nandeha teo le resaka dia nefarany mifarany amin'ny any amin'le fisolokiana amin'izay nampidiry niaraka amin'ny tenin'andriamanitra aloha dia za vao niresaka fotsiny tonga dia fantatro hoe pisoloky ty dia izay niresaka nataony rehetrarehetra teo zany resaka mandany andro dolidoly fa nefarany dia resaka any amin'ny fisolokiana dia gaga avy za tsy tratrany fa nisy mpanompon'andriamanitra teo akaikiko teo nandray azy koa avy eo tratrany le rahalahy dia mandeha koa efa tratra ohatran'izay pasteur Alvarez avy aty faritra maro voa indray le raha namana fiadanana pasteur dia nareo moa dia ray aman-dreny ara-panahy dia mahafinaritra ny meny toriteninareo tena nareo ranga dia tena men'andriamanitra fahasoavana sy dokatokafany eo anao zany dia misy vary pasteur avy any faritra maro voa iny misy vary rokotapo mba atao fanomezana ho anareo atsy amin'ny iatsy anosy akaikina anosy eo amin'ny hôpitaly eo akaikina anosy dia mba mila frais kely 100 000 francs ozy eo akaikina anosy mba andehanana taxi tondrana azy aty amin'ny 3 frères dia za fotsiny moa tonga dia niteny tamiko za mailo zao ny anaovana azy rahalahy amin'ny dio le vary sasany dia amin'iny atao frena taxi dia izy ambiny io sisa entina maka aty dia vao nandeha le raha namana izy ty pisoloky ihany ko pasteur ianao zany raha tsy manana fanan'andriamanitra amin'izao vanim-potoana zao dia tena araka le teninao teo tratrana fisolokiana foana misy ane na dia ataoko hoe tsy ilana esprit de discernement araka le tenao raha tokony tonga dia maily fotsiny reny message amin'ny téléphone reny misy olona ne tonga dia mandefa message amin'ny téléphone ery ambony ery tonga dia zao le message manao hoe vaovao mahafaly ny ambarana aminao fa ianao zany zao dia nazo fiara 4x4 nisanna patrol na Prado ny orinasa anankiray aty Anamakina aty Anosy Belleville dia amin'izao fisokafan'ny taona izao dia misy olona tonga dia manao alléluia sy amen fa rehefa jerenao ohatra le izy dia ny any Namaki zany eny tsisy réseau-ana RTL fa Orange ihany niany dia be dehibe ny olona voafitaka ary indre mandeha dia nisy olona tena voafitaka mihitsy pasteur amin'ny zavatra io petsaka ny olona tratra amin'io izany amin'ny Prado anao sy lisanina patrol tsotsotra fotsiny amin'izao ka miresaka tsika n'le famitahana zany amin'izao vaninany faran'izao ohatran'izany amin'ity resaka le hoe resaka aferana mercure nahita mercure ary zao misy rouge misy blanc supérieur misy gris ka ny olona amin'izao fotoana anie maika amin'le milliard ary pasteur dia tsy rara intsony zany io na misy sorony io na misy inony fa dia mitondra kolamena mitondra gisa mainty dia fa andao foana dia misy tonga dia hoe misy vola ilaina tonga dia manatotona 20 millions lasa le 20 millions avy eo tsisy neninona tonga dia fay fa raha mba manana ny fanan'andriamanitra ianao ka miainy ny fanan'andriamanitra dia tsy ho voafitaka zany mihitsy zay mahatonga ny baiboly hoe ny fanahy rehetra zay manaiky an' Jesosy tonga nofo dia izay ihany ny avy amin'andriamanitra zany hoe rehefa tarihan'ny fanan'andriamanitra ianao dia voary ianao amin'ny zavatra ataonao tsara mariana tsara zay pasteur Andrianeny Alvarez satria mandroso ny fivavahana eto Madagascar miroborobo be ny fivavahana eto Madagascar fa ny zavatra parallèle amin'izay ihany koa miroborobo fatratra ihany koa ny fanompoatsampy ary ny fanompoatsampy amin'izao fotoana izao tsy mitovy amin'ny taloha ny taloha mantsy eo tavela eo amin'le hoe kalan'olo fotsiny na resaka tromba na mpanandro fa amin'izao tena efa mivoatra tena mivoatra ny fanompoatsampy ry pasteur satria misy milalao karatra misy milalao boule de cristal misy avy any velany ihany misy be dehibe zany ny afahan'ny olona manompo sampy ny fahefelantanana sy ny maro samihafa fotsiny tena mila fitandremana le izy ary zany no antony tony fandarany tony
mba tonga anao tena hoe hifantsika tanteraka amin'Andriamanitra, hiatoraka tanteraka amin'Andriamanitra, mba tsy ho voareborebo mihitsy, hoe misy makary dia nivola kely efa eo ampelantananao 20 millions efa mba sakividianana tany, lasa ny pisolokondray avy eo na lasa nyren'le mandefa message tsy ara-dalàna reny hoe an'izay aty Namakina nosy Belleville dia mizara fiara ohatrohatran'izao. Tandremo tsara re olona, tandremo tsara fa tsara vitana ianao vola aloha mba dia karakarana ny taratasy ny maro samihafa dia mila fitandremana tsara. Maro dia maro zay pasteur ary araka ny teninao zay hoe mandroso dia mandroso ny fitoerana filazantsara ary miaotra amin'ny voatra zay koa le fomba fanompontsampy. Izy io fomba fanompontsampy io zany dia miseho amin'ny endrika maro samihafa, miseho amin'ny endrika maro samihafa. Misy karazany olona ohatra hoe raha ohatra hoe sportif izy ohatra mpanao sport dia misy hoe mandro amin'ny rano ohatra zao izy aloha tsy maintsy mandro amin'ny rano ohatra zao zay vao mandresy. Dia be dia be misy karazana hoe manipy vola ohatra, misy karazana zavatra maro samihafa mihitsy zany le fanompontsampy amin'izao fotoana zao ary misy fomba fivavahana amin'ny Andriamanitra hafa avy any firenena tatsinanana any zareo kely maso reny, misy sary vongana be zay dia misy sarin'olona mipetraka be zay dia misy zavatra ohatra ny dorana mamofona be zay. Ireny pasteur dia fomba fivavahan'olona amin'ny Andriamanitra izy any ampita-dranomasina any. Dia misy tonga eto Madagascar ianao tsy mahalala zay ambonin'ny tany akory dia mampirehitra an'le izy ianao anatin'ny tranonao dia mivavaka ianao anatin'ny tranonao. Misy karazan'olona ohatrany hoe tsy mahalala zavatra, tsy mahalala hoe inona ny anton'ity zavatra ity, taiza ny voan'ity zavatra ity, fa mampirehitra zavatra mamofona be ianao. Ianao mieritreritra alizy tena fiantsoana fanahy hafa mihitsy ka dia mitandrema raha lasaina babo satria zao ozy ny tenin'Andriamanitra hoe atao maty. Dika zay atao maty zay mety tsy maty ara-baka teny ianao ny vatanao, fa ny fanahinao zany dia lasa tsisy fifandraisana intsony amin'ny fanahy masina ary mety hanary ny fiainana mandrakizay ary tena mety ho very mihitsy ny fiainana mandrakizay raha sanatry ny vavy ianao miditra ao anatin'izay hoe fanompontsampy zay. Misy karazany olona ohatrao koa pasteur ohatrany hoe mivavaka izy amin'ny alina dia vonoiny daholo ny jiro dia misy hodidin'ny labozia ny toerana ny faritra zay ivavahana eo hoe zany le fomba n'le fivavahana zareo. Fivavahana manahoana ry olona zany hoe isaky nivavaka amin'ny alina ianao dia hamono jiro électricité dia sina jiro labozia manodidina anao efa fanompontsampy ene zany ry olona tena fanompontsampy mihitsy zany ary zay le fivavahana amin'ny Andriamanitra hafa. Marina fa mety mantsy an'Andriamanitra ianao hoe Andriamanitra zao fa mety tsy Andriamanitra Jesosy Kristy tompo lay namonjy anao tamin'ny hazo fijaliana natsoinao fa Andriamanitra hafa mihitsy ka taniremo fa zavatra be dia be le karazana fisolokiana ara-panahy amin'izao fotoana zao ary mila mailo, tena mila mailo anao hoe ary zay no saorana ny tompo. Misy an'ity baiboly ity izay toa no fahasoavan'Andriamanitra pasteur dia afaka mampianatra baiboly atsika fa zany akory tsy misakana anao tsy hamaky baiboly manokana ihany koa ohatranao, mila mamaky baiboly anao sady mila manaraka zao fandaran'izao ianao, mila mamaky baiboly ihany koa ianao dia mijery ianao hoe fanaraka amin'ny baiboly ve zany zavatra misy eto amin'ny fivavahako zany sa tsy fanaraka amin'ny baiboly satria zavatoza tena zavatoza ary ny hafaran'ny olona zay manompo sampy pasteur la voafitaka ity fanompontsampy ity dia zao tsy tia mamaky an'ity tenin'Andriamanitra ity intsony, tsy tia mihaino teny intsony ianao, lasa tsy tia hivavaka intsony ianao, lazainao fa lainga daholo ny atalatan'ity baiboly ity, lazainao misy zavatra tsy marina atalatan'ity baiboly ity nefa dia mitandrema satria araroty zao fotoana zao hoe sao dia tafasaraka amin'Andriamanitra ianao, sao dia manarina fanahinao ianao, araroty zao fotoana zao manapa-hevitra hoe andao zay voalaza amin'ny baiboly no rahana, andao angatana ny fanahy masina Jesosy Kristy tompo le mpagnome fanahy masina dia izy no hitarika antsika amin'ny marina rehetra araka ny tenin'Andriamanitra sy araka ny fitarihan'ny fanahy masina. Pasteur tovina rehetra marivona araka ny fitarihan'ny fanahy masina rehefa mianatra baiboly ny olona tsy voafitaka izany pasteur ary ity no karazana ohatrany hoe taridalana alalantsika ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ankoatran'izay moa dia mazava tsara ny ilay voalazan'ny tenin'ny soratra masina teo avy eo vakiana tsara izy hoe eo amin'ny andininy 5 ohatra izy hoe manaraha ny Jehovah Andriamanitra ao ka aoka izy no atahoranao ary ny didy no tandremanao ary ny feoany noenoinao ary eko izy no hotomponao sy ifikiranao. Raha tsy tian'ny olona zany no voafitaka dia Andriamanitra mihitsy no manoro-hevitra teo hoe manaraha azy aloha dia maneke ny teniny eno ny feoany ary izy no tomponareo sy fikiranareo. Raha izay fepetra zay zany pasteur Alvarez no arahan'ny olona dia tsy misy olona voafitaka izany mihitsy, tsy misy olona voafitaka izany satria araky ny teninao hoe akoatran'ity fanompontsampy ity dia eo koa ny fitaka ara-pivavahana
eto mosarotra ny mifampitsara hoe izany avy amin'Andriamanitra na izany tsy avy amin'Andriamanitra fa ny zavatra tokony ho fantatry ny olona fotsiny dia ilaina manana ny fanan'Andriamanitra hitarika antsika amin'ny lalana izay tokony hijoroantsika ihany koa amin'ny sitrapon'Andriamanitra azy. Tsara ny fiangonana be lehibe pastera za misaotra an'Andriamanitra hoe malalaka ny fitorinan'ny filazantsara eto Madagascar. Ny filoham-pirenena izay voafidy amin'izao fotoana izao raha tadidinao tsara mialohan'ny amaranany an'ilay débat tamin'ilay débat tamin'ilay fifidianana tapany faharoa teo dia zao nitsindry ny tenin'ny farany izay tena hitako hoe nahatonga azy ny tombo ny poahany dia zao ny tenin'ny farany asa tadidinao tsara iny manao hoe ary tsy hisy tsony ny fanakatonana fiangonana farana le segondra farany antsara fitenenana nanaitra ny fonony malagasy indrindrandrindra fa nimpino rehetrarehetra zay teny zay hoe tsy hisy tsony ny fanakatonana fiangonana dika zay dia hoe malalaka ny fitoriana ny filazantsara malalaka ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra fa say izao nefany hoy Jesosy fantaro amin'ny voany hazo na io ara nefa zay fahalalahany zay dia fantaro ihany ny voany pastera satria misy tena avy amin'Andriamanitra fa misy tsy avy amin'Andriamanitra pastera zay zany dia tsara ny manamarika io moa tena sarotra ny miteny manao hoe ianina avy amin'Andriamanitra fa reto tsy avy amin'Andriamanitra fa ny voany ho Jesosy no amatarana ny hazo ary na Baiboly dia miteny ny any apôstôly na Jesosy na ny filazantsara dia mampianatra manao hoe anisy mpaminany santoka ozy teo amin'ny olona Israely ary dia isy mpaminany santoka sy mpampianatra santoka ihany koa eo aminareo ahoana ny amataranao azy dia tsotra be tsy mitory momba ny fibebahana izy fady aminy mitory fibebahana zany fady aminy mitory momba ny fahotana zany tsy akasitrahana ao anatin'ny tokantrano ao anatin'ny fiangonana ny fitoriana ny fahamarinana sy ny fahamasinana tsy dia manana fotoana lavabe loatra hoe afahana mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra ary na dia le mandohalika mivavaka io ara manahirana aminy io zany dia fomba sady amataranao an'izy hoe tsisy voan'ny fibebahanao tsisy voan'ny fahamasinanao tsisy vokatreny fitiavanao tsisy fitoriana sitrapon'Andriamanitra ao tsisy vavaka atao ao izany dia fomba amatarana azy pastera dia anao ny malala hoe aiza izany toerana zany fa sarotra no miteny an'izany eto fa matoa zany voalaza ny soratra masina eto hoe misy mpaminany santoka misy mpanonofonofo santoka misy mpampianatra santoka dia misy zany amin'izao vaninandro iainantsika izao dia anjarantsika fotsiny no mitandrina tsara mihitsy satria ity moa ireo olona tena resaka famonjena ny ara-panahintsika ty teto amin'ity Deoteronomia toko 7:10 ty dia afatrafatra nataony Mosesy ho andreo zanak'Israely rehefa tafiditra any amin'ny tany Kanana rehefa ao amin'ny tany Kanana zany dia ozy izy manao hoe fadio reto sabatra reto fanompon'Andriamanitra abasy ny sisisy fa ity atsika ity tsy ho any amin'ny tany Kanana fa ho any amin'ilay fiainana mandrakizay kanefa na izany zany dia misy zavatra hitovitovizany ihany le izy hoe raha ho any amin'ny fiainana mandrakizay tsika ka sanatria voafitaka eto ambonin'ny tany miala amin'ilay fahamarinana miala amin'ilay fahamasinana miala amin'ilay tena sitrapon'Andriamanitra marina mbola miaina ao anatin'ny fahotana sy ny karazana faratsiana nefa mivavaka dia ho voafitaka ihany tsika amin'ny andro farany ary io ane ny zavatra ratsy be pastera Alvarez dia le fadisompanantenany ozy ny tenin'i Jesosy mba ho vakiko kely ilay tenin'i Jesosy ty pastera le ato amin'ny filazantsara Matio ato filazantsara Matio dia ozy izy ny tenin'i Jesosy eo amin'ny 9:20 dia andininy 5:10 toko 7 andininy 5:10 dia zao ny teny soratra masina hoe mitandrema ianareo fa andreo voafitaka ny mpamina santoka voafitaka nino pastera mpamina santoka zay makao aminareo amin'ny fitafiny miondry fa ao anatiny dia ambodimy to ety ivelany zany izy tena ondro be mihitsy fa ao anatiny eo ambodimy to dia ozy izy hoe ny voany no afantaranareo azy eo amin'ny andininy 7:10 dia toy izany ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara fa ny azo ratsy rehetra dia mamovo ratsy ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny azo ratsy rehetra tsy mety mamovo tsara ny azo rehetra zay tsy mamovo tsara dia kapaina ka tsy hipaina anaty afo ka dia ny voany no afantaranareo azy ino ny afantarana azy pastera ny voany afantaranareo azy eo amin'ny 9:20 tsy izay rehetra manao amiko tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony ny raiko zay any an-danitra eno tsara tsy izay rehetra manao amiko tompoko
no hidi tamin'ny fanjakany lanitra fa zay rehetra manao sitrapony ndraiky zay ny an-danitra io zany tsy le hoe tompo ô tompo a tsy zay pastera tsy zay rehetra mahay miantso azy hoe inona ny anarany fa izay manao ny sitrapony manao sitrapony inona le sitrapony raha lasianabavy voasoratra ato anatin'ity baiboly ty ary mbola eo ampianarana le sitrapony mihitsy zay neneno any tanànanao mba hianaranao ny tenin'Andriamanitra mba hafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra de ozy izy manao hoe eo amin'ny 5 ty tena mampalahelo be ty pastera maro no hanao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao fa zay dikan'izay nisy mpaminany teo ary naminany tamin'ny anaran'i Jesosy tsy efa nandroka démonie tamin'ny anaranao fa zay nanao délivrance tamin'ny anaran'i Jesosy ary tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao fa zay zany hoe tena mpanao fagagana sy famantarana maro ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba ho fantatra kory ianareo hatr'zay mila amiko ianareo mpanao meloko eto zany pastera Alvarez disy olona disy fanantenana naminany tamin'ny anaran'i Jesosy nanao asa lehibe tamin'ny anaran'i Jesosy nandroka démonie tamin'ny anaran'i Jesosy tsy reto zavatra nataon'ny reto olony reto ny diso na hoe tsy nakasitran'Andriamanitra ny faminaniana na hoe tsy nakasitran'Andriamanitra ny asa lehibe nataony na hoe tsy nakasitran'Andriamanitra ny asa fanafana nataony tamin'ny anaran'i Jesosy tsy hany mihitsy ny olana fa ny olana tamin'Andriamanitra de hoe nahoanarinareo tsy nanao sitrapoko nefa nareo nanao andreo zavatra eo maninonareo tsy nandeha tamin'ny fahamarinana naninonareo tsy nijoro tamin'ny fahamasinana fa sady nanao asa mahagaga ihany nareo mbola kobay akelika ihany manambadinareo nefa mijangajanga manambadinareo nefa ny misolosolo vady manao asan'Andriamanitra nareo nefa manompo sampy maka zavatra hafa zany eny tandremanao koa pastera am'le resaka fanomponan'Andriamanitra ty am'le mizara rano mizara menaka mizara mosoara mizara nyty rehetrarehetra ty eto tsy manaratra an'izany izy fa tandremana tsara hoe menaka nalaina tary am'izao mosoara nalaina noa masinina manokana aiza nisy mosoara masina zany tsy misy menaka masina zany tsy misy ranomasina ny misy fa any anindra tany misy ndana makany 10 point na makany grand pavoany Mazenga raha ohatra ianao ka aka ranomasina fa tsisy rano noa masinina manokana zany de lasa ranomasina ty avoatany ity fa resaka fanompontsampy ary be no disy fanantenana satria le olona mahita fahagagana hoe zay moa zany de navita trano zay de afaka zay de notahin'Andriamanitra zay de nilamina ny fiainanay fa tandremo tsara fa tsy zay rehetra nazo an'izany ozy ny baiboly fa zay manao ny sitrapony ndraiky io zay any an-danitra ka fampianarana ny antsika pastera mila mitandrina tsara am'izao vanina ny faran'izao satria za tena ndrandray gaga misy tongolo masina koa am'izao io tongolo gros oignon io no amasinina de misy sira io sira fandrahoana laoko io lasa masina izy aloha efa masina raha teo le efa manandra anazy ianao de masina sa tsy masina de efa masina fa le masina resako eto zany hoe no amasinina manokana indray zany le sira voasina zany le tandremo re olona mila mitandrina satria mba tsy ho disy fanantenana ny andro farany fa tsy any am'le hoe manentsika fahagagana fotsiny eto ambonin'ny tany de varina eo na hoe sarotra ny fiainana de sanatrian'zany manaonao foana de ho any amina fanompotsapy na ho any am'le mpanofinofo reny na ho any am'reny pisitide reny na ho any amin'ny fivavahana amin'ny Andriamanitra izy de mahita fahagagana de tamana eo fa fataro sitrapon'Andriamanitra fanenenana mandrak'izay nefany aleo soa ihany tozay tak'zay aleo soa ihany tozay tak'zay sao de ivarotana amin'ny fananao any amin'ny elo maritra mandrak'izay pastera Alvarez ataoko fa ampy de ampy zay fotoana zay pastera fa ivavaka tsika am'izao fotoana zao ame voninahitra ny tompo ary isotra ny tompo any zay fampianarana zay to ivavaka asika tompo raha eo de misotra anao zay anao ny am'izay fampianarana zay ny am'ireo hoe faminanina santoka Andriamanitra izy fanompotosampy Andriamanitra meo anay ny fanay masonao feno fanay masina ny tsirairay avy aoka ny esprit de discernement lay mahafantatra fanay maro samihafa girotsaka amin'ny tsirairay avy am'izao fotoana zao ka de ahafantatra hoe ny planiny fahavalo ny fitaky ny fahavalo ny fandriky ny fahavalo de ho afaka am'izany ny fananay meo anay ny esprit de discernement meo fahendrena fahazavan-tsaina fatakarana izay mba tsy voafitaka mba tsy voababo mba tsy voavilalana izay ka ho any amin'ny Andriamanitra izy fa tahirizo zay Jesosy hanompo anao tahirizo zay ary meo anay mandrakariva ihany trony akatony didinao anao ny sitraponao mba tsy voafitaka mba tsy hamita teny zay na voafitaka ka sandrivava rehefa tonga any an-danitra dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe tsy zay rehetra manao tompotompoka no hiditra fanjakalanitra fa zay manao sitrapony raiky meo anay ny akatony sitraponao anatetraka ny sitraponao voninahitra de anao rery any anaran'i Jesosy amen ihany toko de faranantsika aloha ny androany
raha pitsorantsika miditra amin'ny toko manaraka pasteur Alvarez milamindaminy antsika dia vita ihany io rehefa tonga ny fotoana mapety azy mirary ny fahasoavan'Andriamanitra aminao ahita fahasoavana, ahita tsirony, ahita tombony ary andraisanao ny zoanao amin'ity tenin'Andriamanitra ity satria raha ny marina tsy tokony hipetraka fotsiny fampianarana be zany teny zany fa misy fiatraikany amin'ny fananao, misy fiatraikany amin'ny miara-nofo, misy fiatraikany amin'ny miara-bola amin'ny miara-pitiavana satria ny tenin'Andriamanitra dia manasitrana ary mahavelona ny tenin'Andriamanitra rehefa iainana zany pasteur Alvarez. Ho tahiny tompontsika tompoko. Tahiny tompotompoko. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Rankiary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko.